fahenina ary arahiny hira 70 ao amin'ny firana fanampiny. Salamo 730 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahenina. Amin'ny anaran'i Jesoa, miobeo an'i Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderany Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafy raom-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, heniky ny famindrampon'i Jehova ny tany. Ny tenin'i Jehova nanaovana ny lanitra, ary ny fofinain'ny vavany nanaovana ny amarony rehetra. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana hahafanay miombona eto izao. No tao aminao zahay ka voataona anao. No tao aminao ka afaka manantona anao amin'ny fifaliana iaino sy andray ny teny fiainana tolotra ao anay. Ko manatrea anay, ka aoka ny fanahy masina hiasa amin'ny isam-batan'olona, dia izay rehetra manaraka sy miombona amin'izao fanompompo ivavahany izao. Hotsapanay ry Tompo Andriamanitra io. Fatahanao zava-baovao amin'ny fiainanay ianao, mihoatra noho ny tamin'ny lasa ny fahalebiazany indra fonao aminay sy ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy. Ampidino aminay izany noho ny herin'ny fanahy masina ka azo hery sy hitombo finoana ary azo hiasa izahay noho ny fanatrehanao sy ny fanekenao hiaraka aminay. Tompo, tario izahay, ka izay zavatra rehetra ataonay anio dia ho fanomeza amboninahitra anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no mivavahana toy izany, ary sitrakainy miombona amin'ilay vavaka nampinarinao ny mpianatra fa izay manao hoe: Rainay izay any an-danitra,
ho amasina ny ninaranao ho tonga ny fifanjakanao ataony ny sitraponao ety tany takina ny an-danitra meo anay an'io izay anasazy ao anay ary mamelany elokay takina milanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy fahanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Miroso amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra isika riavana ka mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompony izay manao ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora dia hira ny sampana sekoly alahady. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny 10 minitra ny ankizy sy ny tanora indray isika mangataka ny ankizy sy ny tanora latsaky ny 10 taona mba hitsangana. Enina ireo manaraka ny fanampom-pivavahana ny mitambazotra sosialy arany mba hitsangana. Ary hivavaka isika. Saotra Jesosy ny amin'ny fotoana omenao anay. Mangataka ny fanahy masinao toetra ao anatinay ahafahanay mandray indray ny hafatra tianao ho tenenina aminay. Amen. Sokafy ny baibolitsika araka ny hita ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Lioka 2:20 andininy fa 9:70. Lioka 2:20 andininy fa 9:70. Iarahantsika maky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy izy taminy nahoana no dia matory ianareo mitsangana ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Afaka mipetraka isika. Ny fampianarana isotomantsika ny lesona an'io raka izy dia resaka makasika ny fisehon'ny endriky ny olona tsy manana fanahy tsara, izany hoe fanahy masina, fa hitoeran'ny fanahiny devoly
na fanahy ratsy. Tadiova eto amin'izao tontolo izao sika izay ananany devoly fahefana ka rehefa tsy mivavaka amin'i Jesosy Kristy sy miambiny sika dia mora rebireben'ny devoly. Mila mivavaka mandrakariva zany sika mba hifantoka tsy hidiran'ny fakapanahy avy amin'ny devoly mandritry ny fotoam-pivavahana iray manontolo, satria mety ho resin'ny devoly hidirany mihitsy dia lasa ataony lava rambo lava nify lava tandroka. Inona ilay hoe lava rambo? Misy rambo zany atao rinato. Eo amin'ny fitombenana misy rambo dia rehefa misy rambo eo amin'ny fitombenana dia ahoana? Tsy tafapetraka, pelipelika, kisakisaka. Eo amin'ny seza eo zany dia misakisaka etsy, dia inona koa? Rehefa misy rambo eo amin'ny fitombenana, lasa mivoaka foana ny ivelany, tsy manatrika amin'ny fotoam-pivavahana. Marika fa misy rambo zany rehefa ohatra ka tsy tafapetraka, tsy tafatombony eo amin'io seza io tsika. Toetra sy endrika ananan'ny devoly koa dia ny lavanify. Lavanify be zany misonga le nify mivoaka. Dia inona ny tranga? Tsy mikatona mihitsy ilay vava, mipelipenina menimenina, tsy mijanona miteny tsy meno izay teneniny ety anoloana, gonigonina, manelingelina amin'ny vavaka ray manontolo, lavanify zay. Zay zany le toetra isehon'ny devoly Misy ihany koa ireo lava tandroka, efa mahay tandroka daholy, ohatra hoe tandroka rakizy. Eto misy tandroka, lava tandroka dia ahoana? Mavesatra be le tandroka, dia mironjona matory fotsiny, miesona mihitsy ny sasany, rehefa mandeha ny toriteny. Lava tandroka zany zay. Zay zany ny tantara kely Ireo endrika isehon'ny devoly hoe lava rambo, lava nify, lava tandroka. Ny hitantsika any amin'ny sarimihetsika any moa dia mena be, reny endrika anehoana ny devoly. Fa ny devoly rakizy, ny mpianatra sikolalaty dia avaiza anjelin'Andriamanitra voaroaka tany an-danitra, izany hoe afaka manana endrika anjely ny devoly. Mivavaka foantsika, mila miambina, alalantsika hoe sao dia toetrana devoly zany ao amintsika izany. Ny havatra tiana ampitaina amintsika an'io zany rakizy sy ny tanora dia mila mivavaka mandrakariva mba tsy hidiran'ny devoly, ka lasa lava rambo mipelipelika, lava nify mitakoritsika, lava tandroka miesona be mihitsy atao am-piangonana. Tranon'Andriamanitra ny ato mila mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika, manao ny sitrapony dia aza adiny ny mivavaka. Averintsika vakina ary le tenin'Andriamanitra teo izay hitantsika ao amin'ny Lioka 2:2-5 dia hoy izy taminy: nahoana dia matory ianareo mitsangana ka mivavaka mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Iaraka hivavaka sika. Saotra Jesosy ny amin'ny afatra nomenao anay, tehirizo lalandava ao anatinao ny fanahy, ao anatinay ny fanahy masinao, ho fanahy mpitaridalana anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Esory aminay zany toetrana devoly zany, fa manomboka izao zahay dia mba ahay hipetraka amin'ny mahazanakao Andriamanitra. Amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy no asahinay manono izany mivavaka izany. Saotra Jesosy amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Hamaksian'ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny tantara voalohany, toko faha 17, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 4. Tantara voalohany, toko faha 17, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Davida, raha nipetraka tao an-tranony, dia nanao tamin'ny natanam-paminany hoe: akory zato izao mitoetra ao amin'ny trano sedera, nefa ny fiara mifanekeny Jehovah kosa mitoetra ao anatilay. Ary hoy natana tamin'ny Davida: ataovy izay rehetra ao am-ponao, fa Andriamanitra no momba anao. Nefa tamin'ny alina ihany dia tonga tamin'ny natana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe: andela izao amin'ny Davida mpanompoka hoe, izao no lazain'i Jehovah: tsy ianao no hanao trano hitoerako, fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny tondrako ny Israely niakatra ka mandraka androany, fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny Israely, moa nisy nitenenako akory vanimpo tsara ny Israely, izay nitendreko mpiandry ny oloko ka nanaovako hoe: nahoana tsy nanao trano sedera ho ahy ianareo? Ka lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, izao no nakanao tany an-tsaha, dia avy tamin'ny andrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho, ka naringako tsoa eo anoloanao ny fahavalinao rehetra. Ary omeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao, ary fitany ho an'ny Israely oloko aho sady amponina azy. Ka andry fa izay amin'ny fonenana izy, ka tsy hanana iay intsony, ary ny zanaky ny faharatsiny tsy hampahory azy intsony, tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro nanendreko tsara ho mpifehin'ny Israely oloko. Ary rehetriko avokoa ny fahavalinao rehetra, ary ambarako aminao koa fa Jehovah no mety haranaka anao. Ary rehefa tapitra ny andronao ka lasa ny amin'ny razanao ianao, dia atsangako ny zanakao anankiray mandimby anao, izay isan'ny terakao ary ampitoeriko ny fanjakany. Dia io no hanao trano ho ahy, ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandriana no mandrakizay. Izao ho rainy ary izy ho zanako, ary tsy hanesotra ny famindrapoko aminy aho, tahaka ny nanesorako izany tamin'ilay nodiasanao, fa ampitoerako ao an-tranoko sy ao amin'ny fanjakako mandrakizay izy, ary ampitoerana mandrakizay ny seza fiandrianany. Korintianina voalohany, toko faha 5:10, andininy voalohany hatramin'ny faha 1:10. Korintianina voalohany, toko faha 5:10, ny andininy voalohany hatramin'ny faha 1:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazany tsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevana ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lako. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny akamaroan'ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoby izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra izao izay tony tsy tonga volana azy dia mba nisehony koa, fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy,
ary tsy foana amin'ny fahasoavany atao amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko koa na izao na ry zareo dia araka izany no fitorianay ary araka izany koa no ninonareo. Iaraka hitsangana isika hitsenan'ny filazantsara. Lioka toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Lioka toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo akamarenany izy sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka rehetra avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny ary izay nampahory ny fanahy maloto dia nositranina ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa hiome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariany sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny fa mbola ho noana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny fa mbola ho ory sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Amen. Ray masino manamasinana fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Sika tompoko Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay fa voavaky teto ny teninao anio ny teninao izay teny fiainana ary mofinaina ho anay tehiriza aty anatinay ary tompo izay rehetra renay sy novakiana taminay teo mba tsy handalo fotsiny aminay ihany ka ho adininay ny mpanomponao izay anazava sy hitory ny teny dia aoka ianao fanahy masina no anendry izay ho ambarany aminay ka tsy hisy orenay afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Sokafy ny fohamam-panahinay mba hahita hiry izay rehetra ambara aminay ary ampiatra izay rehetra ampianarina anay eo amin'ny fiainanay ane izahay fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.
Fiavana malala rehetra amin'ny tompo mitombona amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra azy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Korintiana voalohany toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10 no andehaka antsika afatra ny amin'ny teany eo ete. Raha mijery ity soratra masina ity isika dia mazava tsara ny foto-kevitra izay asongadiny ity epistily voalohany ho an'ny Korinto ity. Hitantsika eto fa atombony Paoly apôstôly ny amin'ny fampatsiahivana, ny amin'ny filazantsara izay efa nitoriny tamin'ireo korintiana ireo. Hamafisiny Paoly amin'ireo kristiana izay tao Korinto fa misy ny fitsanganana amin'ny maty, fa tsy hoe zavatra tsy misy na angano, fa zavatra misy ny fitsanganana amin'ny maty. Fa amin'ny finoana ny filazantsara no azahoana ny famonjena ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty izany, sy ahavitana manatanteraka ny asa fanompoana izay efa napetraka ny tompo ny amin'ireo kristiana ireo. Andeha omentsika lohahevitra ity soratra masina ity. Ny lohahevitra izay omentsika ity soratra masina ity dia ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty voalohany antoka amonjena atsika. Antoka amonjena atsika. Izay hitantsika eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa izany. Andeha iarantsika mamaky ny andininy voalohany sy ny faharoa. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filantsara izay toriko taminareo sy ny raisinareo sady iorenanareo izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara araka izay teny toriko taminareo raha tsy mino foana ianareo. Amen. Hitantsika eto fa ampahatsiahiviny Paoly apôstôly ny amin'ireo mpiray finoana aminy fa ny fototry ny filazantsara izay nitoriny dia ny famonjeny, dia ny famonjeny Kristy, ary natao ho an'olona rehetra io famonjena eo. Raha miresaka ity famonjena ity isika dia raha jerena ny teny fotra izay nandikana ity famonjena ity dia adikany fiadanana sy fanambinana izay raisina avy amin'Andriamanitra. Zany hoe misy fiadanana izay omen'Andriamanitra sy fanambinana izay omen'Andriamanitra atolotra Andriamanitra maimaimpona ho an'izy, ho an'ny kristiana, ho an'olona izay matahotra azy. Noho izany ny tena famonjena ry havako dia famongorana ny ota sy ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, ka manome antsika ny famelan-keloka sy ny fanavotana ary ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny olona rehetra izay manao zavatra tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra, manao zavatra tsy manjara eo anatrehan'Andriamanitra, mety mangalatra io, mety mialina ny hafa, ratsy fitondran-teny, mety tsy manaja ny hafa, fa rehefa manatona an'Andriamanitra io olona io dia vonjen'Andriamanitra, omen'Andriamanitra fiadanana izy, omen'Andriamanitra fanambinana izy. Izany hoe ireo olona ratsy eo anatrehan'Andriamanitra rehefa manatona azy, mandray azy, dia afafan'Andriamanitra ny faharatsiana. Ary zay mahatonga isika ao anatin'ny herinandro mety manao faharatsiana isika, mety manao zavatra tsy mety isika, mety manao zavatra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Fa rehefa tonga ato am-piangonana, tena nyraisinao ny tenin'Andriamanitra, tena nyraisinao ny teny famelan-kelo, nideran'Andriamanitra ianao, dia mahatsaro maivana. Satria maniny nandray ny famonjen'i Kristy, nandray ny famonjen'i Kristy isika, ary zay mahatonga atsika lasa maivana isika hiatrehantsika ny herinandro vaovao. Io famonjena zay omeny tompo atsika eo zavatra mandalo eo, raha ohatra ka tsy haintsika mitazona azy. Noho izany mila tazomina tsara, fikirintsika tsara, tantanitsika tsara,
fa rehefa tsy haintsika mitazon'io dia mandalo io. Zany hoe mila mino an'Andriamanitra isika. Zany hoe tsy ankijanona le finoana, fa rehefa mijanona ny finoana an'Andriamanitra dia manino? Dia lasa ilay famonjena. Tsy voatazona ilay famonjena, fa mila mino an'Andriamanitra izay nitsangana tamin'ny maty, izay mpamonjy antsika, manala antsika ao anatin'ilay fahafatesana, manangana antsika indray. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, ambarany Paoly apôstôly eto fa amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty no azahoantsika famonjena. Mila finoana ny famonjena. Tsy misy famonjena afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Dikan'izay mila manana ny Kristy isika izay vao afaka mandray izany famonjena izany. Fa raha tsy manana ny Kristy isika eo amin'ny fiainantsika dia tsy afaka handray izany famonjena izany. Araka izany, ity famonjena izay voalaza ity dia hita fa tsy famonjena amin'izay manjoa amin'izao fiainana izao, fa famonjena mandrakizay ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe famonjena andraisana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra hoy ny testamenta taloha. Ary zay mahatonga Paoly apôstôly miteny amintsika ao amin'ny Korintiana 1:5-10 2:7-10 zay iarahantsika mamaky izany. Dia iarahantsika mamaky ny 2:7-10. Ny anaran'ny Tompo manao hoe fa raha amin'izao fiainana izao ihany no dia mahantra noho ny olona rehetra izy. Zany hoe tsy amin'izao ihany no anatenantsika ny Kristy, tsy amin'izao ihany no antony inontsika an'Andriamanitra, fa ny fiainana mandrakizay. Zany hoe tena mitohy i finoana eo, ary ny finoana izay ananantsika dia tokony tazomitsika tsara, fikirintsika tsara, ary zay ny fanantenantsika, satria ny fanantenantsika dia fanjakan'Andriamanitra, ahazo ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tena mitodika ny amin'ny fitsanganana maty ity soratra masina izay perikopantsika amin'ity anio ity. Eto amin'ity soratra masina ity koa dia azo oharina amin'ny zavamaniry anankiray ny fiainana ny olombelona handray ny famonjena. Ny hita ety ivelany dia raha amin'ny oharina amin'ny zavamaniry dia atao rantsana, raviny, vo. Dia zay dia fitondrantenany tsirairay avy feno fahotana. Fitondrantenany tsirairay avy feno fahotana. Ireno hitan'olona sy fandraisany amin'izy ireo. Izay tsy hita kosa ambanin'ny tany dia toetra anaty. Zany hoe manosika toetra ivelany io toetra anaty io. Io toetra anaty izay ambanin'ny tany io dia hery no ota io. Zany hoe tena manosika ny ety ivelany. Noho izany, ny famonjen'Andriamanitra antsika dia tsy ety ivelany ihany no ezahan'Andriamanitra alamina sy hovonjena, fa ny ao anaty mihitsy. Zany hoe any anatin'ny fontsika any no alamin'Andriamanitra, any no vonjen'Andriamanitra, satria tena manongotra ny fahotana, fa tsy ny ety ivelany ihany, tsy zavatra izay hita ety ivelany ihany no alamin'Andriamanitra. Zany hoe tsy andrantana ny fahotana ny famonjena, fa tena anongotra ny fahotana, ary anongotra ny hery ny ota izay mamatotra sy mangeja ny fiainan'olona ny famonjena. Ny famonjena izay ataony Jesosy Kristy. Zany hoe esorin'Andriamanitra ny zavatra ratsy izay ao anatin'ny fontsika, ny tsy fahamarinantsika dia esorin'Andriamanitra, fongarin'Andriamanitra hiala ao anatintsika, mba haniny andraisantsika ny fiadanana sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra. Ny faharoa havako dia izao: ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mitarika hiasa. Mitarika hiasa. Andeha ho vakintsika ny eo amin'ny 10:10. Ny 10:10 no vakintsika. Ny anaran'ny Tompo manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao, ary tsy foana ny fahasoavana ato aminy, fa efa niasa fantatra mohotra noho izy rehetra, nefa tsy izao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tao.
ambarany Paoly apôstôly eto fa anisan'ny apôstôly koa izy, anisan'ny apôstôly satria isan'ireo izay niresahan Jesosy izy. Noho izany rehefa apôstôly izy dia tsy maintsy miasa mafy ny amin'ny fitoriana sy ny fanambarana ny Jesosy Kristy izay efa nitsangana tamin'ny maty, satria izay andraikitra izay no niantson'Andriamanitra any Paoly apôstôly rehefa nanenjika azy izy. Raha mijery ity isika ao amin'ny testamenta taloha, raha mijery ity resaka asa ty isika ao amin'ny testamenta taloha, rehefa miantso olon'Andriamanitra, rehefa miantso olona hiasa Andriamanitra dia maniraka azy ireo handeha hitarika ny olona, zany hoe maniraka ireo olona izay antsony hiasa hanatanteraka ny baikony, mety mitarika ny zanak'Israely, mety manavitra azy ireo, mety manambara ny hafatra ny Tompo, zany hoe tena maniraka handeha hanao ny asan'ny Tompo. Tahaka izay koa ny ao amin'ny testamenta vaovao, rehefa niantso ireo mpianany Jesosy Kristy dia naniraka azy ireo hitory ny filazantsara, ary nomen'Andriamanitra baiko sy hafatra mazava tsara ho amin'ny tena amin'ny hafa, dia inona zany? Dia famonjeny Kristy. Izay no nanirahany reto mpianatra reto, maniraka hiasa zany Kristy ary maniraka ireto mpianatra ireto. Noho izany ny olona niona tamin'ny Kristy ao amin'ny soratra masina na ao amin'ny Baiboly dia tsy maintsy miasa izy, zany hoe manao ny asa fanompoana, manao ny asa izay ampanirahan'Andriamanitra azy, tsy maintsy manatanteraka ny baiko ny Tompo ao anatin'izany izy. Fa tadidio ry havako, tsy ny olona rehetra no mahavita izany asa izany, samby antsona ny olona rehetra, fa tsy ny olona rehetra no mahavita izany asa izany. Ary hitantsika eto amin'ity soratra masina izany, rehefa tsy mahafeno fepetra ny olona anankiray, zany hoe misy toetra takina amin'ny olona hiara hiasa amin'ny Tompo, misy toetra zay takina amin'ny olona hiara hiasa amin'ny Tompo, tsy olona rehetra zany no afaka handray sy hanatanteraka izany asan'ny Tompo izany, fa ny olona afaka miara miasa amin'ny Tompo, tsy olona malemy finoana, tsy afaka miasa no atao mpitory ny filazantsara, fa olona manana hery afaka manao ny asa no antson'Andriamanitra hanao ny asan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy manana fahavinonana sy hery omen'Andriamanitra dia tsy azo ekena ho mpiara-miasa amin'ny Tompo ny olona izay tsy mahavita izany sy tsy manana izany. Ary tsy zany ihany, fa mila olona matahotra an'Andriamanitra, zany hoe olona matahotra an'Andriamanitra no ho mpiara-miasa amin'ny Tompo. Fa raha nitahotra an'Andriamanitra no tsy misy, tsy azo ekena ho mpiara-miasa amin'ny Tompo ny olona tahaka izany. Ny fiangonana ry havako dia feno fahendrena, fahendrena vokatry nini? Vokatry ny tahotra an'Andriamanitra, vokatra tahotra any Kristy. Tadidio fa tsy vatana na saina fotsiny no ilaina amin'ny fiangonana, fa ilaina amin'ny fiangonana izay ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, fa tena mila fanahy masina, satria ina moa ny asan'ny fanahy masina? Mitari-dalana, manome fahalalana, mpisolo vava, hoe misolo vava atsika rehefa manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Io asa isamby amin'ny azy io na eo anivon'ny fiangonana fotsiny, misy eo amin'ny sampana samy manana ny asany daholo, misy sampana tanora kristianina manana vinany asany io, misy ireo sampaty Dorcas sy ny sisa vondrona fototra laika izany rehetrarehetra izany dia samby amin'ny asany daholo, fa antson'Andriamanitra ireo, fa ilana fanahy masina no mitarika ao anatin'izany, fa tsy ny saina na vatana. Fa rehefa tsy manana io fanahy masina io ianao, tsy afaka hiasa raha asan'Andriamanitra, satria io no mitarika antsika ao anatin'izany. Ary ny fanahy masina izay lazainy eto dia fanahy masina mitoetra ao amin'olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy fanahy tsy mitoetra. Mitoetra io, ary io no iainana sy velomana, satria io no mitarika antsika hanatanteraka ny asa. Rehefa tsy manana io, tsy afaka hanao izany ny asa izany. Eto ampamaranana ry havako, ny fototra ny filazantsara izay horenantsika dia ny famonjeny Kristy, famonjena manala olona ao anatin'ny fahafatesana sy ny ota, ka manavitra antsika mba ho lasa olombovonjy.
ary ny olom-boavonjy no antso ny tompo hiara hiasa aminy ahatanteraka ny fiazakazana ny amin'ny asa fitoriana filazantsara ny amin'ny olombelona rehetra dia ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra ho antsika kosa ny fiadanana amen. Malala tao anatin'izany ny afatra izay nampitondran'Andriamanitra amin'ny mpanompony teo izay dia andeha itsika hivavaka ifona vavaka isika ry Andriamanitra ranay io misaotra anao hatrany izahay tsy navelanao diso anjara tamin'ity alahady ity fa mbola nitoloranao afatra entinay miaina afahanay mandray anao Andriamanitra trano ary mba afahanay manana fifandraisana aminao Andriamanitra tsy tapaka tamin'ity anio ity dia nanambara taminay anao fa ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty dia antoky ny amonjena anay ny famonjena izay nambaranao tao anatin'izany fa mitondra fiadanana fanampiana ho anay kristianina ianao Jesosy Kristy nanome fiadanana ho anay nefa izahay na mafantatra azy nefa tsy mandray mamindra fo aminay mamela ny elokay tokony fikitra ny famonjena izahay mba hano anao Andriamanitra ianao l'Andriamanitra mpamonjy kanefa izahay tsy mifikitra aminao ndraindray izahay tsy manoa mihitsy azy na manoa azy izay tsy araka ny fanomponanao ny zavatra ataonay mamindra fo aminay mamela ny elokay mila finoana koa ny famonjena ary mila manana anao Kristy foana izahay naizanaiza ny misy anay fiainana andavanandro ndraindray na fantatrera ny fisianao Kristy fa ny finoana ianao dia tsy misy fa lasa fahazarana fotsiny fiainona ny tenin'Andriamanitra ny firahana ny hiranao Andriamanitra ny fiderahananao Andriamanitra mamindra fo aminay mamela ny elokay kanefa amin'ny alalanao Kristy irery ihany no afahanay manana famonjena andraisana ny fanjakan'Andriamanitra mamindra fo aminay mamela ny elokay ny famonjenao Andriamanitra dia tsy aty ivelany ihany fa hatrany anaty manongotra ny herin'ny ota rehetra ny raha ny herinay amin'ny maha-olombelona tsy mahavita izany izay fa asanao Andriamanitra irery ihany no mahavita manafaka ny fahotanay indraindray nefa izahay te handray famonjena nefa tsy mahafory endrarendra ny tany mamindra fo aminay mamela ny elokay ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty koa dia mitarika anay hiasa ilaina ny miasa mafy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara ny amin'ny fitoriana ny anaranao Kristy nefa izahay indraindray tsy manao an'izany mitory an'ny vavanay fa izahay mihitsy no indraindray kamo miasa manambara mamonjy ny hafa izahay fa ny tenanay tsy voavonjinay irainay naizanaiza ny toerana misy ny hira fanambarananao Kristy miasa mandeha mitory naizanaiza na manao tafika masina na anatina ivela kanefa izahay dia lasa fitaovana fotsiny ihany fa ny hafa no voavonjy fa izahay no mbola mampisalasala mamindra fo aminay mamela ny elokay ny rahanao izay hiasa mahafitory ny filazantsara mba azahoan'ny olona rehetra famonjena ary ny olona mandray anao Kristy dia tokony ary tsy maintsy manao ny asa izahay nefa indraindray miasa fa tsy mandray anao Kristy
mamindra fo aminay mamelany elokay ary nindrandrindra tokony atahotra anao Andriamanitra izahay amin'izany fanaovana ny asanao izany satria raha tsy ao ny fatahoranao Andriamanitra dia zava-pony izahay na mandray anjara izay amin'ny asanao fa ny fatahoranao Andriamanitra dia tsy misy ny fiasa amin'ny fanahy masina dia tsy misy amin'ny toerana rehetra misy anay na anaty sampana na tsy anaty sampana na amin'ny toeram-piasana na amin'ny toerana rehetra alehanay indraindray tsy manana ny fanahy masina izay entina anomponanao sy anambarana ny anaranao satria izany dia tsy vita amin'ny saina amin'ny maha-olombelona fa tsy maintsy fanahy masina ilerianina fahanay manao ny asanao mamindra fo aminay mamelany elokay noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tompo Andriamanitsika ry havana dia tsy mba mitahiny fahatezerana ho an'ny olona izay tena mitady azy amin'ny fomba bebaka marina tokoa. Koraiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, hositraniko ny fihodinanao, ho tianao tsy ho vozonanao, fa efa niala taminao ny fahatezerako. Indray mpimasomonja ny namoizako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavela ny elokareo. Halleluja. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana.
sambatry ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Vavaka isika. Satranao izay ry Andriamanitra tomponay eo, noho ny amin'ny nanomezanao anay ny teninao tamin'ity izay nampitondrainao ny hafatrao, ny amin'izay antoka azahoanay ny famonjena sy mba hitarika anay mba hiasa dia ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mankasitraka indrindra Tompo. Kehitriny Tompo izahay avy nandre izany hafatrao izany dia sahy dia mangataka aminao. Mangataka aminao izahay Tompo ny amin'ity andro anio ity, ny amin'ny sampana tanora kristianina eto anivon'izao fiangonana izao, dia ianao Andriamanitra no Andriamanitra afaka manatanteraka diasa rehetra, indrindra famendrehana sy amin'ny fampandrosoana ny amin'izany sampana izany. Ary mba angatanay aminao, mba ho tena sampana miray aminao Jesosy Kristy, mba ahatonga izany vokatra izany. Dia ianao ny asa amin'ny mpikambana tsirairay avy ao anatin'izany sampana izany, mba ho tena ompiara miasa aminao Andriamanitra manaraka ny sitraponao. Tsy ny sampana tanora kristianina ihany, fa ny sampana rehetra velona eto anivon'ny fiangonana, dia ianao hatrany Tompo no ampitoetra ny fanahinao anatin'ny tsirairay avy, ka mba tena ompiara miasa aminao marina tokoa ny mpikambana amin'izany sampana izany. Tondra bavaka Tompo ny amin'ny fiangonana, dia ianao Andriamanitra ne ilay
Andriamanitra miahy ny fiangonana. Ireo tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny fiangonana dia ianao Andriamanitra ne anoboka ny fahasoavanao sy ny fitahinao amin'izy ireo ka mba hahafahany natanteraka ntsaka ny sy andavany ny amin'ny asa izay efa napetraka ao iantsoroany. Vavaka aminao izay tompo ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay miazy ao fiangonana zao na dia tsy eto antoerany azy dia ianao Andriamanitra ne no hitantana sy vimbina azy mandrakariva ka mba nomehery tanjaka fahasalamana. Eo ihany koa ny ankohonany izay eto antoerana dia ianao Andriamanitra trano no hitantana azy ireo mandrakariva. Tondra-bavaka tompo izay ny amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ianao ny efa nampijory izany fiangonana izany. Ny amin'ny vinana asa rehetra izay efa napetraka eo am-pelatananao aoka tanteraka sy lavorary. Dia indrindra fa ireo tompona andraikitra manomboka avy amin'ny filoha ny borompiandraikitra fobe, ny mpiandraikitra fobe, ny synodapartany, ny fitandremana tsirairay avy dia ianao no tanteraka ny asa rehetra tanterahany amin'izany. Tsy adinonay ambavaka tompo ny amin'ny firenenay. Ianao Jesosy Kristy tompony no aoka hiasa amin'ity firenenay ity. Tondra-mavaka ny amin'ny mpitondra isan-tsokajiny, ianao no ameno azy ireo amin'ny fahasoavanao, indrindra fa anome ny fananao masina ao anatin'izy ireo ka fa nandeha araka ny sitraponao amin'izay rehetra andraikitra izay efa napetraka ao ho tanterahana. Ny vahoaka malagasy rehetra tompo dia apetraka am-pelatananao dia anao ny amelona ny fanantenany ao anatin'izy ireo ary mba tena tahotra anao Andriamanitra ka mba natanteraka ny sitraponao hatrany. Dia izay rehetra masoa ity firenenay ity tompo dia apetraka am-pelatananao fa tsara antoka izay miaraka aminao. Ivavakay dia ataonay amin'ny anarany Jesosy Kristy tomponay. Amen. Oka anambara ny fanekempinoana kristianina isika dia ny fanekempinoana nikeana na ny fanekempinoana larina faharoa izay manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Minan'Andriamanitra ray tsy toa izay mpanao lany sy ny tany na ny zavatra rehetra na ny hita na tsy ary ny Jesosy Kristy tompo ray zanaka lahy tokon'Andriamanitra nateraka ny ray taloha izao rehetra izao ny mazava avy ny mazava ary Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharena izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofa tamin'ny Maria Virgine dia tonga olona izy niombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotona antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsanina tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary nipetrika eo an-tany ankavan'ny ray. Avy any ray amin'ny voninany hitsara ny velona sy ny maty ary mandrika izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarana apôstôly ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary fiainana mandrika izay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Andeha ataontsika ny hera 8:721 sy ny faharoa ao anatin'izany no miakatra ire manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisy. Oh,
ry havana malala mpifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto zay manavao ny fanolorantena sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra ny amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Inoary ny tenin'ny soratra masina norenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina azy rehetra nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandemy. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy taranaka mandimby anao aho. Ary tao aminy koa namorana anareo tamin'ny famorany sy nataony tanana, tamin'ny fanesorany tenany nofo, dia amin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy anareo tamin'ny batisa, izay niarana re nahatsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny amin'ny finoanan Jesosy. Na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevy na tsy andevo, na lahy na vavy, fa ray ihany ianareo rehetra amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sy ny mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo ho fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-pianarana rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonany amin'ity zaza ity ny fitezana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana fahasoavan-dehibe resina avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny an'i Jesosy Tompo mba ahazahoany hery andavana ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy vavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sy kolelahady fa ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ianao zay ahatonga azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Aoka ry anareo hitodika any amin'ny fiangonana hanambara ny fanekenareo. Manolotra ny zanakao an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny fianarana rehetra. Ekenay ny anaterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony ataony mba hitombony amin'ny fahalalana izao ny fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny Jesosy ho tompo mba hoazonay andavana ny asaratana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, kolelahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao, ary ezahanay ny antona azy mpandray ny fanasan'ny Tompo, ny herin'Andriamanitra no iakinanay anatanterahana izany. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo. Matoky azy hanampy ianareo amin'ny andraikitra masina ny ekenareo izao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana kory havana dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny zaza rehetra efa noraisintsika. Aoka ary isika hiara-hitsangana hivavaka. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra raitsy to, tia dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoma andrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zahay raha io manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana nay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray soendrika aminy no ny asa ny fanainao masina. Mitarika azy isanandro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Falo misotranao zahay Tompo, fantanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombinainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny mba ahazony manatanteraka ny fanekenana taony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Razafindrajao lahatra anjo. Razafindrajao lahatra anjo. Izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina ho aminao ane ny Tompo. Amen. Inoary ny teny fanomezan-toky izay omeny Tompo anareo. Anaka aza matahatra ho ny Tompo, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Koa mandeha ihanany amin'ny fifalian'ny Tomponareo, ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra rentsika. Amen. Andeha ataontsika ny raha voalahatra ao anatin'izany no anaovantsika ny rakom-pahasoavana sy hamonjeny reto mpanompon'Andriamanitra ireto toerana. Araka ny fandaharana efa voahomana dia fifaliana ho antsika fiangonana
ny roso ankehitriny amin'ny fampanaovana fanekena mpiandraikitra mpanazava stily ato anatin'ny sampana mpanazava stily. Koa eto ampanomboana ary dia mangataka ny filohan'ny solontenan'ny faritany mba handroso eto anoloana hanokatra izany amin'ny fomba sokoto. Zao fomba sokoto isika ko manainga ireo sokoto rehetra manao fanamina ara-dalàna hitsangana koa satria mbola ao anatin'ny fankalazana ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara dia horedonina ao aorianany ireto vonona ny hira fahazato taona. Mpanazava
amin'ny mahasampana fiangonana azy a anisa mikarakara sy manaraka nkaiky ny sampana isam-pitandremana ao anatin'ny synodam-paritany noho izany dia asaina mpitiavana ny filohan'ny synodam-paritany sampatia mba handroso eto anoloana ary hanao ny fanazavana tsotra mikasika izany. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny fiangonana malala. Mijoro eto ny tenako misy olo-tena ny sampana mpanazava stily synodam-paritany iariva faradrano izay misy izao fitandremana misy anareo izao. Tonga eto izahay anatanteraka ny fanekeny ireo mpiandraikitra tily eto aminareo miaraka amin'ireo ekipa paritany tily Antananarivo afovoany, Analamanga afovoany. Iroso amin'ny fanekena isika ka mialoha izany anefa dia marihana amintsika fiangonana fa ny mpiandraikitra izay manao fanekena toy izao dia marihana trany fa efa nalefan'ireo komity mpivondronana anatanteraka ny ireo fiofanana isan'ambaratongany koa afaka iroso amin'izao fanekena izao izy ireo. Angatantsika ary ny filohan'izany komity mpivondronana izany anonona ny anaran'ireo ankizy iroso amin'ny fanekena. Faly tokoa izahay braony komity mpivondronana eto amin'ny fivondronana fa 500 sy ny ray aman-drenrehetra eto amin'ny fitazam-panahy protestanta ho an'ny foloalindahy eto ampahibe. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny antsoany ireto mpanompony izay manolo tena ampitiavana sy fanaitretena tokoa ho mpiandraikitra eo anivon'ny sampatia. Efa ampitaona tsara izy ireo sady efa mpandray ny fanasan'ny tompo koa dia natolotry ny komity mpivondronana ny faritany Tileto Madagasikara mba azo ny fiofanana momba ny andraikiny. Efa navita izany fiofanana izany izy ireo ankehitriny sady efa vita fiomanam-panahy tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny braony komity mpivondronana ary ny filoham-panabe koa iroso amin'ny fanekena-mpiandraikitra izy ireo amin'izao fotoana izao mba ahafahany manatanteraka antsakany sy andavany izany adidy masina ny antsony tompo azy izany. Koa mangataka azy ireo isika iroso ety anoloana. Sefo Ranaivo Arminio Donarlin na Teha Variaka. Cheftaine Rasoa Miarivonjy lahatry ny avo Tina. Zao ary ny tenin'ny soratra masina ary nandreo ny feon'ny tompo ao nanao hoe isa no irako ary isa no andeha ho irakay dia hoy izaho ity aho iraho aho ary amin'izany dia mahazo toa kokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Miorena tsara Zamiova
ary mahefa be mandrakarivany amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelesanareo aina ao amin'ny tompo. Saotra n'Andriamanitra lehibe isika noho ny fahasoavany sy ny fitiavany dia nomeny mpiara-miasa isika hanatanteraka ny fanabeazany sokoto eto amin'ny sampaty izay sampana velona ao amin'ny fiangonana misy antsika. Manana andraikitra lehibe tokoa isika fiangonana ny amin'ny fanokolokoloana sy fanabeazana ny ankizy sy ny tanora araka ny baikon'ny tompo manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tafajory eto amintsika ary ny sampaty izay miezaka hanabe ny zazalahy sy zazavavy mba olom-pirenena vanona sady vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny manodidina azy ka sa mandray andraikitra hatramin'ny fanompoana n'Andriamanitra sy ny fiangonana, fanampina ny namana sy ny firenena, fankamamina ny firahalahiana, fijoroana ho andry ny fianakaviany, vavolombelon'ny fanoloran'ny tena sy ny fanekeny izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana isika, ary miombona ihany koa ny amin'ny fanamafisana indray koa ny fanekena efa nataontsika tamin'ny Jesosy Kristy ilay ny fidiantsika. Ho anareo rahalahy sy anabavy malala, tsarovy mandrakariva ny alehibe ny andraikitra atolotra anareo sy ekenareo. Atokanto koa ny tenanareo mendrika izao fanompoana masina izao ka hanaovanareo ambony indrindra manomboka anio ny adidy amin'Andriamanitra sy amin'ny tenanareo ary adidy amin'ny hafa. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mifidy olona ianao ho mpanomponao eo amin'ny fiangonana. Mifidy olona ianao hanampy ny namana sy ny firenena. Mifidy olona ianao hifankatia amin'ny pralahy ary mifidy olona ianao hijoro ho andry ny fianakaviana. Ankehitriny Andriamanitra mitondram-bavaka ireto mpanomponao ireto zahay ho mpiandraikitra anevone izao fiangonana izao. Ianao Andriamanitra no angatahanay omba ny zavatra rehetra izay ho atao, ny fanekena ataon'izy ireo. Ianao no ahatanteraka ary ianao no hijoro ao anatiny. Ny fanaonao masina aoka hitarika azy mandrakariva mba avy tany andraikitra sy adidy izay efa napetraka ao aminy. Apetraka ampelantananao izy ireo ho ambany ny fitahinao sy ny fitantananao hatrany. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Vobim-pikambanana mpanazava azy tely eto Madagasikara sy ny faritany mpanazava azy tely Analamangavoany ny rabana amin'ny fiangonana fitaizam-pana protestanta Volana Malagasy eto Amparibe sy ny komity fivondronana eto amin'ny fivondronana 500 ary koa ianareo mpiandraikitra izay rosa amin'ny fanekena. Efa navita dingam-piofanana nareo sady efa natolotry ny komity fivondronana ary efa neken'ny faritany telo eto Madagasikara sy ny Analamangavoany amin'izany andraikitra sy dingana nataonareo izany. Koa mialohan'ny anaovan'izy ireo ny fanekena dia toy izao ny fisotrany. Ny mpiandraikitra efa navita ny fanekeny dia manao fiarabana kely ka manona izany eo ambony. Ireo vao hanao ny fanekena kosa dia mitodika aty amin'ny alitara sady manao fiarabana lehibe. Ny raha andininy voalohany amin'ny fanekeny dia horeton'ireo vao navita ny fanekeny. Ny isan'andininy sy ny ambiny kosa iarahantsika rehetra amin'iretony. Sefo Ranaivoarmino d'Orlin Nate Varika Seftain Rasamiarvonjy lahatra ny avitiny. Mahavelo mpanantenana ny sampana sy ny fiangonana tokoa ny mahita ny fahavononanareo toy izao. Tanora nandre sy namaly ny antsony tompo ka vonina ampandroso ny fanabiazany reto ankizy sy tanora n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Tsy mora izany adidy lehibe izany nefa matokia fa tsy asa irery ianareo fa vonina mandrakariva koa izahay izay rehetra ifanampy aminareo eo ambany ny fitariany fanahy masina. Ankehitriny ary dia mangataka anareo hamaly izao fanontaniana izao. Ianareo ve mahazo tsara ny rafitra fitantanana araka ny fodalana sy fitsipika mahafiangonana ny fiangonana? Vonina ve ianareo hanaja izany
ary ankatony fandaminana rehetra ekenareve fa zava-dehibe ny fiainana mahampandray fanasan'ny tompo sy fijorona ho vavolombelona eo anivon'ny fiangonana ny antsonanareo. Ko ankehitriny ary ry isa fitain'ny avo moa azo ny se tsara sady ekeny tseve zavakendren'ny fikambanany ty leto Madagasikara ikelana tokoa ve ise hanantanteraka ny adidiny se ary ny herin'Andriamanitra ve ny anakinany se amin'izany rehetra izany. Amin'izao fiantsonana ho mpiandraikitra izao dia milaza marinao fa azoko tsara sady ekeko ny zavakendren'ny ty leto Madagasikara ikelena tokoa aho hanantanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy fankatoavana an'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Andriamanitra ny hanampy ahy amin'izany. Angadana mba hitsangana amin'ny fiangonana. Ry CFT Havaria amin'izao fiantsonana seho mpiandraikitra zao mboa milaza marina sy fahazany se tsara sady ekentsery zavakendren'ny ty leto Madagasikara ikelena tokoa ve sy hanateraka ny adidiny sy amin'ny finoana sy fankatoavana Jesosy Kristy tompo ary ny hen'Andriamanitra ve ny akinany sy hantanterahana izany. Amin'izao fiantsonana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zavakendren'ny ty leto Madagasikara ikelaina tokoa hanantanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy fankatoavana an'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Andriamanitra ny hanampy amin'izany. mipetraka ny fiangonana.
indro ny mpiandraikitra vita fanekena indro apetaka aminareo ny marika navitanareo an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy ny sampana dia miarabanareo izahay izay misolo tena ny sampaty fobe sy ny synodam-paritany sy ny komity mpivondronana ary ny fobe mpikambanana sy ny faritany mahereza sy mahatanjah fa ny tompo mombanareo. Ry fiangonana malala, ry ray aman-dreny mpitandrina, ry ray aman-dreny sy komity mpivondronana, ry sampaty eto amin'ny chapelle militaire, ireo mpiandraikitra reo mivavao azy mba hatotosany amin'ny ny andraikiny amin'ny atsakany sy andavany. Aza tonoina koa ny mikarakara fampitaovana amin'ny fiofanana sy ny asa fanabeazana izay ataony. Tsy adinonareo koa manefa ara-potoana ny adidiny amin'ny sampaty sy ny fiangonana fa izany no mahasampana velona azy. Araka ny fizarana-draikitra amin'ny andiany dia iseo fitain'ny avy no akela ry andiany hoaingainga eto amin'ny fivondronana fahatimy amin'ny zato. Io ny mpiandraikitra reo mankatoava azy, mivavao azy dia ho tonga sazalavonina azy vanina ianareo. Ry akela mandehana amin'izao herin'ny se izao maefa be mandrakariva ny tompo mba ny se tanterao ny fanompony dia ndefon'izao ny andiany se. Ry antoko sampana maitsa fivondronana fadimy amin'ny zato. Ino io mpiandraikitra anareo mivavao azy dia tonga zatovolahavonina sako ianareo. Araka ny fijanarana andraikitra tao amin'ny antoko dia te havariaka ny mpiandraikitra mpanampy. Ry mpiandraikitra vavinekena mandehana amin'izao herin'ny se izao tanterao ny fanompony se ndray vonena tokony se. Ivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra io mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'ireo mpanomponao izay nahavita fanekeny. Tondram-bavaka ho azy ireo mba tena havita andraikitra izay efa napetraka ho aminy. Tondram-bavaka koa izay ho an'ny sampana ary ny fikambanana. Ianao tokoa no momba ny sampana sy ny fikambanana mba tena androso ny amin'ny asa fitoriana sy ny amin'ny fanambarana ny momba anao Kristy. Tondram-bavaka ny fiangonana izahay. Da io ny fiangonana mba tena ajoro tsara ny amin'ny fitiavana anao ka tena hifikitra aminao. Tondram-bavaka ho an'ny firenena izahay. Ianao tokoa no
omba ireo mpitondra anay mba tena mpitondra matahotra nao Andriamanitra, ary mpitondra hoanam-pinoana ka hijoro ny amin'ny fitiavana nao Andriamanitra. Da io zao firenena misy anay zao mba tena ho firenena mandroso amin'ny fitiavana anao ary mandroso ny amin'ny ara-teknôlôjia. Apetraka feno am-pelatananao zany vavakay zany, ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Amarana izao fotoana izao amin'ny fomba skoty isika, ko mangataka ny skoty rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Mpanazava. Iroso amin'ny vaovam-piangonana isika izao. Ny tompo loharano fiadanana ne hanome mandrakariva ny fiadanana ho amintsika rehetra amin'ny zavatra rehetra. Koa izao no lazain'i Jehovah tompo aminy. Indro izao, eny, izao no hitsara ny adin'ny ondry matavy amin'ny ondry mahi, avy ary aminareo ondrika, ondry fiandrika, olona ianareo, ary izao no Andriamanitrareo ho Jehovah tompo. Ezekela 4:20-20 Toy izao indray ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, vaovao avy any ivelany, avy amin'ny ministeran'ny mpivady sy ny ankohonana amin'ny fikambanana mpiara-mamaky ny Baiboly. Fanasana famelabelaran-kevitra ny fitezana kristiana sy ny teknôlôjia. Ry havana, ho ampitomboana aminareo anie ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny ministeran'ny mpivady sy ny ankohonana eto amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly dia manao izao taratasy izao
ho fampahafantarana sy fanasana ny fiangonana, ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny mpiandraikitra isa-tsokajiny, anatrika ny famelabelan-kevitra araka izao andininy manaraka izao. Lohahevitra, ny fitaizana kristiana sy ny teknôlôjia. Toerana, fiangonana Anglikana EEM, Trinité Masina Avaratra Anjoma, fotoana sabotsy 7 ny volana Jolay manomboka amin'ny 2 ora sasany. Indro ampiarahanay amin'izao taratasy izao ny peta-drindrina mahakasika izany. Maneho fisaorana anareo amin'ny fiara-miasa izahay tompoko ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo. Mivory ny bron fiangonana ny alahady 1 ny volana Jolay manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mipihevitra raha kosa dia ny alahady 7 ny volana Jolay amin'ny 7 ora maraina. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana Dorcas finaritra. Mba mijanona kely ny sampana Dorcas rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao fa izy nitatitra momba ny tafika masina izay ataontsika. Sampana Veifel. Alahady ny sampana Veifel foibe ny 1 ny volana Jolay ho avy izao. Noho izany dia mivarotra mofomamy sy masira izy ireo ary ny rakitra faharoa dia anjaran'izy ireo ihany koa. Ny hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany dia izy ny fiaraha-mivavaka izay atao amin'ny FJKM atsimon'ny Mahamasina izay anasana ny VFL isam-pitandremana miaraka amin'ny fandraisana anjara hira anankiroa. Ny talata 9 volana Jolay kosa dia fiaraha-mivavaka noho ny famaranana ny taom-piasana izay atao amin'ny FJKM Ambondrona Firaisana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina manao zioka. Tsy misy ny fampianarana izay fanao isaky ny alahady faharoa izay tarihan'ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mikael noho ny fankalazana 15 taonany sampana SAFF izay atao any Toamasina. Sampana Tanora RFF finaritra. Mitoya ny fisoratana anarana amin'ny randonnée izay atao ny sabotsy 20 ny volana Jolay izao ka ny alarobia 17 ny volana izao no fara fisoratana anarana. Eny Ambatolampy kely no ale amin'izany ka 15 kilometatra eo ny alavirana atao amin'ny 7 ora maraina fiangana eto am-piangonana. Misaotra indrindra tompoko tahin'ny tompo. Sampana Sekolela-ady. Ampatsahivana isika ray aman-dren'ny mpianatra Sekolela-ady fa ny hariva amin'ny 4 ora hatramin'ny 5 ora ny fivoriana iarahana amin'ny Braon Sekolela-ady sy ny mpampianatra rehetra. Mampahafantatra antsika rehetra ihany koa fa misy ny lasin-jobily 50 taona izay atao any amin'ny Sekoly Viné Ambomalaza manomboka ny 15 ka hatramin'ny 19 volana Aogostra koa izay vonina andeha amin'izany dia misoratra anarana any amin'ny mpampianatra. Miverina ny tanketsa ny hariva amin'ny 3 ora. Mitoetra ny fampianarana Sekolela-ady ary elatsiny fa tsy nisy izany androany noho ny fivorian'ny mpampianatra. Sampana Mpanazava stily finaritra. Izay sampatia dia faly manasantsika rehetra handray anjara amin'ny tohana skoto izay ho tanterahana ny 17 ny volana Jolay ho avy izao eto amin'ny fiangonana. Ny tapakila dia jifaina amin'ny vidiny 5,000 ariary ary afaka raisitsika eny amin'ny mpiandraikitra sy ny kampe rehetra. Ireo lokatelo lehibe izay hosarihana amin'izany dia écran plat, smartphone ary cocotte minute. Ko manasantsika rehetra handray anjara amin'izany ho fanohanana ny sampana. Izay sampatia ihany koa dia faly manasa ny mpitandrina amin'ny vady rehetra, ny filohan'ny fiangonana, ny loholona, ny filohan'ny sampana sy ny fikambanana rehetra, ny solitena avy amin'ny synodam-paritany, ny filohan'ny komiti-paritany, ireo filohatily sy mpanazava faritany Analamanga afovoany ary ireo solitena avy amin'ny fiangonana Rahavavy Katolika hiara-miala etaeta aminay ao amin'ny sous-sol rehefa mifarana izao fotoana izao.
avy amin'ny sampanasa AFF ry havana ampitombona ho anareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesoa tompontsika. Manasa antsika rehetra mpianakavin'ny finoana amin'ny fampianarana mahakasika ny kristiana manoloana amin'ny famadihana izay tarehan'ny mpitandrina Razakarovony Charlot izay toniany sekoly Alahady Foibe. Izany dia ho tanterahana ny Alahady fahatelo izao fa 20 volana Jolay manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny akany Somepita. Manantena ny fahatongavanao. Izay indray vaovao iray ry havana voninahitra ho azy irery ihany. Reto indray namantsika izay navita ny fanamasina ny fanambadiany. Raha ao zareo angatahana hitsangana. Raha mahery manana andro tahina sy raha aron-jatovo antriniaina Miora Olivia. Mbola reraka ny fety angamba. Atao mariazy Diary sy Haingo. Angatahana zareo rehefa avy eo andalo kely atao bureau. Ry zareo tsy eo. Atao batisa zaza Rahary Jaona mahazo fitiavana tsy resy. Na ray aman-dreny Rahary Jaona mahasolo sahala mahatony sy Razafindrasoa manambina Natasha. Ry zareo amin'ny sisiny ry mitondra ambavaka nareo ny fiangonana. Atokana ho mpandray raha tsy mba zafy manda mahery. Angatahana hiakatra tia ny lohany izy hoentina ambavaka. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, ny antso sy ny fidy olona ianao mba ho mpanomponao sy hiroso amin'ny finoana ka hijoro ary andeha amin'ny lalanao sy ny sitraponao. Ko ankehitriny Andriamanitra, ity mpanomponao izay nantsonao ity dia namaly ny antsonao ka hifidy ankalalana ny anaraka ny sitraponao. Manana etaeta izy iray latabatra aminao sy handray nofo sy ny ranao ka iray raho aminao Jesosy Kristy. Ko ankehitriny mitondra-mbavaka ho azy zahay ny amin'izany etaeta sy faniriany izany. Ianao tokoa no hamaly azy, ianao no hanomana azy mba tena olona ho mendrika handray izany sakrameta ny fanasan'ny tompo izany. Taio izy ny amin'ny fiainana, taio izy ny amin'ny androm-pivelomany ary taio izy ny amin'ny fahatanorana. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ilay mahatanteraka ny vavakay izany vavakay izany. Amen. Mahazo ho toerana. Tonga amin'ny fotoana andrakitra isika zao angatahana ireo korala anao ny herana.
akaikinao. Isambashao Jesús achivo sasanao, ni eluku recha devo velanao, ni fianaku tuturu na vauzinao, umejikiatuku nilapanao. Saulo vadiatao kuaminao, vadikiuaniu manjakizai, sisiasarakai titwechae wanilanao, uwe watungu chao akakinao. Ejenia falikumana nanao, nilanisha na warina uchanuku, irewanze limarizai nideranao, lunyara kamikweu akakinao. Saulo vadiatao kuaminao, vadikiuaniu manjakizai, sisiasarakai titwechae wanilanao, uwe watungu chao akakinao.
ataontsika ny hira fa 8 sy 700 andinin'ny fahatelo mialohan'ny tsodrano ary ny andinin'ny faefatra orian'ny tsodrano. Raiso finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Andriamanitra ny fiadana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala tamin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy eny hatanteraka nareo ny amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika ka hivavaka mangeny. Ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra ny anarany.